Coucou, falmaraba mpakafy fandarana rehetra. Chef ny an-trano miaraka aminareo hitondra sakafo vaovao. Somary miavaka kely an-trano satria izay ny tanjontsika ao anatin'ilay fandaharana. Tsy adino koa ny miteny fa CFP Ni dia tsy misaraka amin'izao fandaharana izao mihitsy koa manentana anareo an-trano iaino tsara ny fandaharantsika. Raiso ny penina sy ny kahie dia raiso note daholo ny zavatra rehetra izay henonareo eto, na ny recette izay atolotra, na ny ingrédients, na ny akora izay ampiasaiko dia raiso note daholo fa ho avy ny lalao antsika dia mba tsy ho very anjara amin'izany fiofanana maimaimpoana izay atolotra CFP Ni izany ianao. Inona ny sakafontsika androany? Ny sakafontsika androany dia karazana soupe, la soupe kely anankiray vita amin'ny akondro manta. Akondro manta ny zavatra ilaina dia nofon-kena kely fotsiny dia efa ampy, tilono an'olo tokana izy aloha, tongolo oignon ary ny persily. Izay zany no ataontsika androany soupe de banane. Raisitsika ny akondro dia voasana, samy mahay mamofy akondro daholo. Rehefa voavofy izy dia mahazo ohatr'izao tsika dia tetehana atao rondelle. Ahoana moa ilay atao? Mianatra mitetika rehefa any an-trano. Mino aho fa samby anezaka daholo ny tsirairay any an-trano. Rehefa avy mamofy an'ilay akondro dia mitetika anazy ho rondelle aingakaingana. Satria izay ilay ifanarahantsika hoe indray andro tsika dia anao leva anankiray mifaninana mitetika fotsiny ohatra. Fa mbola voatao amin'ny manaraka izany fa efa miomana sahady. Izay tsara tetika sady kinga ny mahazo ny loka. Tetehana rondelle ny sady anarana ihany koa fomba fitetika azy. Rondelle, tadidy rondelle atao boribory. Be dia be ny azo atao rondelle nefa nandalo teto amin'ny fandaharana, atao ny carotte, atao ihany koa ny oignon. Izany rehetra izany dia fatao rondelle daholo. Akondro anankiefatra ho an'olona iray ozy izy raha ohatra ka olona iray tsy mazoto mihinana tsara aloha dia mety lasa olon-droa indray izy. Mety ny akondro na dia izy irery ary fa androany antsika ho asiantsika nofon-kena. Tetehintsika na kapakapaina ilay nofon-kena. Mety misy tena maninona nefa raha tonga dia potikena amin'ny vidinina, tsy maninona koa. Fa raha ohatra izany tsika kapakapa hena, nofon-kena dia mba atao toy izao zany izy izany dia izay izy tapatapaka. Kapahintsika tsangana dia rehefa avy eo avadikitsika dia kapahana tsangana indray. Amin'izay zany tsika mahazo ilay potikena. Sady mba mianatra mikapakapa ihany koa Zay. Rehefa vita iny dia afaka tena tapatapahantsika tanteraka amin'izay izy amin'izay izy mivadika ho potikena tanteraka. Izay indray zany izy raha ohatra ka tsika tsy tia hamadika an'ilay hena dia atao fanohatra. Dia manko indray potikena ilay tsena indray dia hitanareo tsara hoe tena feno ozatra, feno tavokena dia afaka tena ilay nofony mihitsy izany no ampiasainareo. Jereo fa potipotika tsara ny raha mbola misy tsy potika izy dia afaka mbola potipotehantsika fa iny izy izao potipotika tsara kanefa tena nofon-kena. Rehefa vita izay dia efa homaniko eto akaiky eto ny oignon.
zay ataoko en morceau ihany koa izy na asiko ihany koa tsy maninona tsy te hijery endriny fa te ahita te aheno tsirony dia zay mahatonga na miteny hoe en morceau na potipotehana koa tsy maninona zay zany mila mahay safidy an'ilay taillage nareo rehefa vita zay dia asitsika menaka amin'izay ny vilanitsika asiana menaka dia rehefa vita dia arotsaka ny oignon rehefa manomboka misy fumée tsy efa mahay tsenjeran'izany daholo vao manomboka mafana ny menaka ny dikany dia arotsakitsika ny tongolo oignon rehefa voarotsaka ny tongolo oignon dia afangaro tsara hivoaka ny tsirony potikena-tsika moa zany atao fa efa tsara be mihitsy ato zany le potikena-tsika efa vita tsara dia endasina rehefa vita zay dia arotsakitsika ny potikena afangarongaro tsara amin'izay izy aloha mba hivoaka tsara koa ny tsirony matsiro tsara mihitsy zao ilay potikenatsika endasina tsara izy dia mivoaka tsara amin'izay ilay tsirokena ao anatiny mba hifindra any amin'ny akondro izy rehefa avy eo efa nahazo ohatr'izao atsika efa masamasaka tsara ilay potikena dia asitsika rano amin'izay ary tena ahandro an'ilay akondrotsika amin'ny malasopy anazy zany dia mila matsiro izy mila mivoaka tsara ny dididitiny kely asiko sira kely avy hatrany rehefa vita izay saosy izay dia arotsaka amin'izay ilay akondro manta saromantsika mihitsy izy mba halemy mba ho hitanika eto zany le fomba fahandro dia tena hoe mitanika mahandro tsy misaute izy tsy nampangotrahana fotsiny fa tena andrahoana mihitsy amin'izay zany ilay akondro mandra-piandritsika an'io dia ho tetitetehantsika ny persil tena tetitetehana izy ho hashena mihitsy rehefa hihache persil dia atao tangosana aloha rehefa voatango izy dia zay vao tapatapahana kely ho potipotika amin'izay io izy zao dia avy eo tapatapahana orona amin'ny tananao izy dia tapatapahana mianatra an'izao koa zany nareo any an-trano hoe ohatry ny ahoana mihache persil zany na manapotipotika persil tsisy raisina zany izy fa raiso foana dia aza vela raha tsy potika zay zany le hoe hachena so dia rehefa avy eo rehefa mandeha ny fifaninanana dia jerena mbola misy ravina persil be ohatry n'iny fa tokony ho potipotika tsara daholo zany izy rehefa haché tena toteo tsara mihitsiny zay zany no torohevitra omena amin'izay hachena zay
Izy ity zany dia tsy ataontsika masaka be rehefa avy eo fa izy efa masaka no androtsahantsika azy. Tanao ohatra ny hoe amin'ny soupe légumes na le soupe chinoise reny dia le manisitsika tongolo ravy na kotomila fa ny tsika indray androany persil indray zany no ampiasaitsika. Zay zany voatetitetika voapotipotika ny persil dia hiditra amin'izay tsika jerentsika kely aloha inona zava-mitranga fa manomboka mivoaka ny tsirotsirony mahazo afangaroaro matetika ty amin'izay mivoaka tsara izay tsiron'izay anomana ny présentation-tsika. Ty vilia somary miavaka ty zany no hoasintsika zay lasopitsika lasopy akondro zay. Lasopy akondro zay moa le fandaharantsika androany zany soupe akondro, lasopy akondro. Averiko kely fotsiny inona daholo ny akora nampiasaiko teo. Nampiasa akondro manta efatra zao nampiasaiko hoe ho an'olona ray ozy izy azo atao sakafo atoandro izy tonga dia izay fotsiny na ny tena tsara sakafo hariva no anaovana azy dia tsy mihinam-bary intsony. Akondro efatra, akondro manta. Rehefa mividy azy dia mba atao an'ilay matoy tsara reny fa tsy atao an'ilay manta kely le mbola le misy rirany be reny fa manjary lasa tsy matsiro le lasopitsika. Dia nasiana tongolo oignon kely natao saosy fotsiny fa potikena. Ny potikenatsika androany dia namboary. Vidy nofon-kena kely zany raha olona rery izy zao na dia arivo ary dia efa mahazo an'izay nofon-kena kely izay dia ampy ho an'olona ray. Ataovy roa arivo izy raha ho an'olon-droa. Dia kapakapaina tsara. Samby nahita fomba ny kapakapako azy teo daholo enaro tsara reny fa mbola ho adinina amintsika reny indray andro izay azahoantsika fiofanana maimaim-poana ao amin'ny CFP Ni. Dia nasiana persil haché na persil potipotehana. Eny ary raha mandra-piandrintsika an'io dia hiteny foana hoe tongava mianatra, tongava miofana. Ilaitsika ny izany certificat zany. Ilaitsika zany hamelona dossier, ilaitsika zany hananganantsika ny orinasantsika ary ilaitsika indrindrandrindra amin'ny fahaizana. Ilaina amin'ny mahay zavatra ary afaka manangana orinasa ianao rehefa mahay andreo na patisserie fotsiny ara ho any hainao dia afaka manangana orinasa ianao. Ohatra, anao mpanamboatra donaty dia hivarotra amin'ny PP rehetrarehetra eto Tomasina. Ohatra ray indray zay ny tolotrasa izay atolotra anao, tongava miofana fa na izay rery raha ny tianao ianarana dia azon'ny CFP Ni omenanao amin'ny vidiny mirary tena mirary. Efa manomboka malemilemy izy ato fa mba avelantsika kosany ho sahaza an'ilay rano fa tsy dia tena hoe lasopy be rano be fa mba misy dididitiny kely ihany. Zay zany ny antony anafangarona anazy afangarongaro izy dia amin'izay may madity ndraisiko kely. Toy izao zany efa misy nofony ilay roniny. Zay zany ny antony afangarongarona anazy ohatr'izao. Fa na dia zany ary izy tsy atao be roniny be loatra fa mba madididity tsara kosa izy ohatran'ilay mahandro vary sosoa reny zany no manao an'ity lasopitsika ty. Be da be potassium sy magnesium ao anatin'ny akondro anisan'ny tsara be ho amin'ny fahasalamana ny akondro manta na ny akondro masaka dia mahazo totsika mihinana an'izay akondro manta sy akondro masaka izay. Iny ary efa manomboka toy izao ny zavatra hitantsika ato anaty vilany efa vita izy izay dia alaiko amin'izay ilay persil haché dia afangaroko ao anatiny ao. Andoko
Anome tsiro anome ny zavatra rehetra ao anatiny. Tapitra ny fotoana andrahoana azy tsy toizana lava be fa manjary lasa tsy tonga eo amin'ilay zavatra tiako hatongavana indray hoe mantamanta ilay persile. Loarantsika atao anaty vilia izy tena matsiro izy ity ary tsara ho amin'ny fahasalamana. Iny zao somary madito ohatr'izao ilay roniny hoanina mafana koa izy ity ny tena tsara. Dia haingoko persile kely anankiray toy izao indray ilay sopy akondrotsika dia manantena fa ahita tsiro vaovao ianareo, lasa ahandro sakafo vaovao ihany koa azakamo fa be dia be ny akondro manta eto Toamasina dia mazotoa mahandro azo atao sakafo hariva tsara. Izay indray ary ny fandaharantsika androany fa dia mbola manantena anareo hatrany hanaraka an'ity fandaharana Ni Nahandro ato anatin'ny finaritra rôty dia amin'ny manaraka indray.